Salama. Ny sakafo atolotra anareo androany indray zany dia ny vary amin'anana. Ny zavatra ilaina amin'izany dia hitanareo amin'ny vidéo eo ny épinard nataoko satria ny épinard zany no afaka ataoko aty. Tsy dia misy magazana sinoa aty aminay dia izay zavatra hitako fotsiny no anaovako anazy. Indraindray koa ataoko ravina radis. Dia vary riz-rond io satria za tsy manana vary gasy. Dia viande hachée, tongolo, dia l'ail, gingembre, dia poivre, dia sira. Izay no nataoko teto. D'habitude ny anahy vary amin'anana indray tsy asiako an'ilay viande hachée io fa hohanina amin'ny saucisse na laoka hafa. Fa androany nataoko viande hachée. Dia ny zavatra atao voalohany indrindra dia aza jino ny manasa ny légumes rehetra, indrindra ny épinard, sasana tsara, dia ny oignon, ny l'ail sy ny gingembre. Tetehana madinika ny tongolo dia asina ny l'ail sy ny gingembre. Dia rehefa vita izay dia manafana menaka dia endasina miaraka ny tongolo sy ny l'ail. Dia le temps an'ilay manendy an'ilay tongolo sy oignon io afaka mitetika madinika an'ilay épinard. Tsy tetehana madinika be fa izay itiavanareo anazy. Ny anahy ataoko antonontonony. Dia rehefa mendy ilay tongolo sy l'ail dia arotsako ny viande hachée. Arorona tsara dia manohy mitetika an'ilay épinard. Dia rehefa mendy tsara ny viande hachée dia arotsaka ny gingembre sy ny épinard. Dia arorona tsara. Dia rehefa marotsaka ny épinard dia aza jino mi-assaisonner an'ilay vary amin'anana. Nasiako teto izao poivre sy sel fotsiny, izay ihany ny épices nataoko satria efa misy l'ail gingembre. Dia avela mijaotena kely fotsiny ny épinard sy ilay viande hachée. Dia izay vao arotsaka ny vary. Efa sasako io vary io fa egotena tsara dia amin'izay tsy misy rano be ilay vary. Sasana tsara foana ny vary na tsy any Madagasikara raha mila misasa foana ny vary. Matetika mantsy betsaka ny olona tsy manasa vary aty. Dia rehefa afangaro tsara dia asiana rano amin'izay. Ny anahy nataoko rano betsabetsaka. Vary teo amin'ny 500 grammes teo angambany iny. Tsy diso aho. Dia aza jino ny manino moa? Aza jino miaroaro an'ilay vary entre temps zany, de temps en temps ilay miremuer an'ilay vary fa sao dia miraikitra. Dia ny anahy zao teto mbola tsy masaka tsara ilay vary dia nampiako rano kely satria hitako ny hoe ritra. Dia navelako feu doux rehefa mahandro anazy. Tsy ampy sira kely izy, nampiako sira dia nataoko feu doux. Dia izay dia vita ny nahandrontsika androany. Dia mahasotomana daholo dia aza jino ny mi-abonner amin'ny page sy mi-liker ny vidéo. Mandra-piona vetivetika.